Salama daholo eo fa ny miaravatsika rehetra amin'izao andro harivarivan'ny alarobia moa androany zany. Alarobia amin'ny 9 alina sy 6 any an-tanindrazana isika miteny izao. Efa nandeha ny studieur mbola miteny ny resakitsika momba an'iny fa tsy hoe hajanona iny akory. Isaky ny misy vaovao dia tsy maintsy lazainy ety any ka dia azo matahotra nareo amin'izay fa on ne lâche pas ny tsy avilantsika iny zany e, toizantsika foana ny tolona amin'iny. Androantsika dia resaka momba ny vizitiny ny fandalovan'ny filoham-pirenena frantsay zany any Madagasikara, andriamatoa Emmanuel Macron en visite, tsy hoe vizity fa anatrika ny fivorian'ny COI dia manararaotra manao visite d'État satria izay koa ny fomba zay ny protocole tonga tsy miarahaba hony na manitezitra ohatrohatran'izany ka zay mahavangivangy ihany koa tiakavana. Zay le izy. Ao anatin'ny fiteny malagasy ihany koa no hoe ny fandraisana ny fomba malagasy dia rehefa mandray vahiny dia taloha zany dia raisina amin'ny fomba mihaja amin'ny fitiavana, feno tsikitsiky, diovina tsara ny trano. Fahiny zany tadidiko mihitsy zany taloha e, tena hoe na ny zavatra ao an-trano ary misy hoe tony service ateto tsy ampiasaina raha tsy misy vahiny. Ary io zany vao maraina mihitsy vao hoe misy vahiny tsika rapitso, no ny alina dia efa tenena hoe misy vahiny tsika rapitso. Amin'izao dia efa manadio ny trano ny lehibe sy ny karazany zany. Io trano io zany na madio toy ny inona ary io dia diovina mihitsy satria hoe hisy vahiny ao, ary le fisiana vahiny zay eny fa na dia raha vavy ary le izy zany na mpiray tam-po ihany tena zava-dehibe mihitsy tamin'ny malagasy tamin'izany andro fa tsy haiko amin'izao fotoan'izao satria ny amin'izao fotoan'izao raha ohatra hoe hisy vahiny zany à la limite raha hidinin-jareo ny trano satria ohatran'ny manadala azy didinina ny trano dia tarika any ivelany any ny vahiny, tsy de mirary na mahay mandray vahiny ohatran'ny vahiny intsony zany malagasy ka anika mahita an'io zavatra miseho hoe diovina ny tanàna, atao an'izao ny tanàna dia variana le malagasy hoe ahoana ary zany revo zany fa maninona ary ny tsy isan'andro natao ohatran'izao. Effectivement eo no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe naninona raha natanaitra koa ary tsika rehefa nitezainy ny ray aman-dreny na mitaiza koa ary amin'izao fotoan'izao dia hoe rehefa hisy vahiny dia hafa mihitsy zany le attitude. Eny fa na vahiny malagasy io zany ary hafa mihitsy le attitude hoe hisy vahiny dia lasa pasiana daholo ny aspirateur fafana meuble atao tena fa maninona ny tsy isan'andro isan'andro no tokony ohatran'izay. Eo zany no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa maninona dia valiny dia tsotra fotsiny fanajana an'ilay vahiny, fanajana an'ilay vahiny, fandraisana an'ilay vahiny satria hoe ny clémentena zany hoe ny avoretrana zany raha izay no andraisana azy satria rehefa tonga le vahiny zany dia voatery dia diovina daholo ny rehetrarehetra, atao daholo ny fanaka, pasiana serpillère sy ny karazany dia mba hafenipenina zany ny clémentena mba tsy hanala baraka tena. Zay ny sehatry ny eo tokantrano fa eto amin'ny sehatry ny firenena ary tsika zao diovina daholo. Tena d'accord mihitsy satria zay le fitazana malagasy fa izao le olona tonga ao an-tokantrano raha l'échelle ny tokantrano le izy zany
tonga migaflerir akoto malala mahita tena milamina be zany tranony zany manimanitra be any am'ireny madio be any am'ireny sinao be ohatra ka zany ny fialan'le olona mivoaka avao tsy hitany zany le izy hoe naloto tamin'ny alohan'ny natongavany tao fa le zavatra milamina be satria le izy amina échelle tokantrano de tsy hitan'ny olona ny avoretranao fa le enao le miezaka amin'ny madio be no hitan'ny olona fa saingy zao ny amin'ny firenena tsy ohatran'izay ny amin'ny firenena na de zao bridina bonheur anao tsy fotoanan'izany zao tsy fotoanan'izany hery velona raha manatsoa zany zao qu'est-ce que ça comme importance aussi nous déjà hein? Arrêtez de parler n'importe quoi namako hery velona raha manatsoa fa tsy aza ampidirina am'zany a tsy miteny anglisy zay hoe non seulement it's not in time and never on time de aloha zay azava aloha dia nor on time fa tsy never de zao amin'ny sehatry ny firenena dia tsy izay le fitrangana zao hoe tonga le vahiny de mahita madio de lasa izy de hoe tena madio be Madagasikara non ce ne sera pas comme ça amin'ny sehatry ny firenena de hoe tena niezaka be ry zareo nanao zay nanadio ary mba hisaorana an-drareo tamin'ny fanajanana zay ny réaction je vois que Madagascar a changé histoire de flatter un peu nefa dans le fond zay zavatra tena manesy zao hoe fantatray nefa voretrynareo e fantatray nefa vous êtes le pays le plus sale malpropre du monde au monde nareo ny voretra indrindra eo mahatonga an'izy hoe fa maninona lizy ny tsy isan'andro izy maninona riasim-be aloha ny tsy isan'andro ny mamafalalana fa miloza milelaka ny kirariny any rajel miloza misire ny kirariny ravatomanga satria miaingo ambony tsokoko ny malagasy de tonga havana zay vo tonga vahiny zay vo mikoropaka ary ny tena grave de zao tsy vitan'ny le zareo izy menakavy manadio le malagasy manadio no afa-baraka fa ohatrany hoe le firenena mihitsy sanatrinyzany mitazana le maorisiana mipetraka ao Madagasikara mitazana ny créole sendra zay mandalo a Madagasikara ny vazamo tozy izy vazaha mbola hely reto tena mbola hely reto tena ils ont la mentalité décolonisée c'est un peuple qui est toujours soumis à quelque chose raha vo tsisy an'izao tsy manao an'izao ary le filoham-pirenena tsy efa fantatrao efa elaela efa za manokana de possible aveo hoe tsy nalala Andriamatoa Andry fa il y a 6 mois de cela fa ho avy Andriamatoa Emmanuel Macron ary any amin'ny volambolana avril any de tsy fantatry Andry Rajoelina ve zany de tany de efa nanao fanadiovana nametraka rigueur tamin'ny fanadiovana de am'izay mba tsy de hitan'ny olona loatra l'izy fa quelques jours quelques semaines près anao vo mikoropaka tena ho avy le ria il y a peut-être un point aussi il n'était pas sûr il n'était pas certain de son coup parce que c'est vrai il y a des fois il y a des hauts et des bas entre les relations entre les deux pays entre les deux personnalités il y a une incompréhension de fois fa le filoham-pirenentsika zany tena tsy manana vision mihitsy
Mba imagineo lay zany hoe andray an'ny Trump iny zany ny la Frantsa de lasa ry izy teo ry Yael pivot Braun zany mamafa lalana. Ohatrany mampiomehy be zany e. Lasa ry Taillot mamafa lalana. Ohatrany tena mampiomehy zany a. C'est élémentaire, mais imaginez un peu le style. Reto olona reto ny volamena mitsatsatsatsaky amin'ny tômôbilina miainga tongotra. Ohatrany hoe madio lamba e. Ay rehefa ataony ny zavatra mitranga, madio lamba madio lamba, votsy saina, maramara loha. Azonareo zany? Madio lamba MLV, VT, ML. Madio lamba ML zay. Votsy saina VS. Maramara loha ML. Zay ke izy reto. Tena votsa be mihitsy se ianao manko re tena tsy mahay nininonareo. Mety anahirana ihany satria zavy moa de mba mahay ninona koa. Ninona koa moa mba fa le votsa mihitsy ny saina hoe inona tokoa ary tsika menakavy lozantsika miparady tamin'ny zavatra fa teto e. Fa nanina raha tonga de natao enim-bolana lasa fanadiovana de natao progressiva de ohatrohatran'izay e. Zay teneniko zay mbola forme ihany zay ro olona, mbola forme atao zay, mais dans le fond, derrière tout ça, pourquoi tant de soumission? On voit tout de suite que notre président, il est à la courbette. Je veux dire, le président André, il est à la courbette. C'est une personnalité, c'est vrai président actuellement, mais il est soumis. À travers un jeu de soumission, ça va bien. À travers un jeu de soumission, zay de le firenena kosa le olona ao anatiny lasa clien'ile drala miaraka am'le izy. Miaraka amin'ny ihany. Zao teneniko anareo ho an'ny vahoaka aloha ny ilazako azy. Azo atao tsara ny manao fihetsiketsehana eo amasony andriamatoa Emmanuel Macron. Efa zatra zany izy aty. Ary au contraire ary. Za zany tena miteny anareo e. Nareo miteniteny foana reny. Ry zalahy, manao politika nareo a. Mananatra anareo mpanao politika reo a. Indrindrindrindra fa ilaisany mena vola de andeha hanetsiketsika hoe dehors la France, non la France reny a. Zao teneniko alaisany tsy laisany tompona ndraiky tamin'iny fanoratana iny. Fa misy olona ry ambadika ry te hiaffirmer hanamafy ny pouvoirany mba tsy hitodohan'ny olona any amin'ny alternative hafa de laisany nirahana mena saosy hoe eto ty banderole ty. Fa zany teny anaisany ny sary laisana azon'ny olona. Raha mba ho any an-dafy laisana ao an'erina any tsy mahazo visa laisana. Tonga de miteny an'laisana an'izany tonga de teneniko zany mba tsy hisian'ny olana manko raha hoe espace Schengen tonga de adinoy satria ny antony de zao reny zavatra nareo mitondra an'ireny banderole reny alain'ny olona sary efa tonga de fiché. Reto olona reto ny francophobe zany. Mananatra tena mikoza zay a. Reto olona reto mba antany pasteur Mayol iny faifay mihitsy iny. Tsy mahasagnany teny intsony hoe dehors la France zany intsony iny. Raha ohatra hoe tsy miteny contraire an'izay de za tsy ino hoe andainga pasteur Mayol. Satria za zao anisany nanao ny intervention-ny tamin'izy candidat akanesany aty an-dafy. Fa tena négatif. Tsy nahazo visa mihitsy le rangahy. Tiako tenenina de zao. Isy manko zany zavatra any. Ny zavatra azon'ny vahoaka malagasy atao de zao. Ampisehoy horetany horen-danitra. Azo atao koa manao fihetsiketsehana en marge ny tsy hoe any amin'ny toeram-pivoriana nareo nanao. Fa any amin'ny toeran-kafa tsy manan-kirotana ny fivoriana.
aleo aloha zay azava. Any amin'ny toeran-kafa tsy manan-korotana an'le fivoriana. Fa raha ohatra nareo mahavita an'izay manko dia aman'alina nareo zany. Zany efa tsy mino hoe atratra manaliny ny olona andeha hihetsika an'izany. Fa zao no teneniko. Azonareo atao tsara mihitsy ny milaza, indrindra moa le misy manao any hoe efa nilazaiko tamin'ny 3 semaines na un mois de cela hoe isaky ny amin'ny enina de manao bruit nareo veleso ny vilany tsofo ny sifflet ampanenoa ny lakilozy mpiangonana dikan'izany. Azo atao zany, azo atao tsara mihitsy zany. Amin'ny firenena mandroso ka te handroso formana manifa zany. Ian'le filoham-pirenena frantsay tsara mihitsy mipetraka amin'ny présidence ao izy hoe fa ahoana ny maneno ny lakilozy, ahoana misy vilany maneno zany. Fantany fanenona vilany zany, tovolahy mahay mahandro sakafo iny. Zany hoe andriamatoa Emmanuel Macron de tsara fantatrareo fa maro koa ny olona miconteste anazy aty satria tsy voatery ho azon'ny olona ny politika ataonao androany. Fa rehefa mahazo tombotsoa le olona rapitso zay vao tonga saina ohatra ny tomarina ihany le tenin'le président fa tsika koa nandra. Nen'olona zany. Nen'olona ohatra marina ny causin'ny Macron fa tsika koa rangahy nandra menatra indray le olona micontre azy il y a 1 an de cela. Zany ny zavatra mitrano. Fa ny tsika le président mihitsy ny nandra. De lasa le vahoaka menatra la placen'le président. Nitsika kosa rangahy nandra fotosasaina be tsy ao mihitsy jereo mimahantra foana. Tsika manao 25 000 mois 25 000 fois manao effort 25 000 fois manao effort zay vao mahazo euro anankiray. Vous imaginez un peu. Tsika 25 000 fois eo zany ianao vao mahazo hetsika ray ataon'ny vazaha anankiray. Tenenina hoe matapidona Emmanuel Macron. Fa Emmanuel Macron moa no naninona anao rehefa nampahantra anao. Fa tsy miaro azy hoe anona na anona fa ity ny hitanao zao ity rangahy ity ny responsable amin'ny fahatranao. Soratiny banderole. Soratiny banderole. Rapatrié André Rajol. On n'a pas besoin de lui. Zay. On n'a pas, on ne vit pas, absence de la démocratie, tsisy démocratie eto, tsisy liberté d'expression eto, tsisy liberté de manifester eto, tsisy liberté de circuler eto. Vao mikozy de gagazo. La prison est ouverte pour le peuple, pas aux grands voleurs. Azo atao tsara mihitsy zany, azo soratana zany, ataovy mihitsy, ary za mihitsy zany miteny hoe mampirisika. Fa za kosa tsy d'accord am'le hoe tsy mila zany Emmanuel Macron zany. Oh zalahy. Aza mety tsara velatsy ohatran'io nareo mpanao politika reo e. Rehefa raikitra mandeha fifidianana, izy nareo tsy mandondona aty Frantsa. Za tena taitra mihitsy ianao an'le hoe ary tena ho zaka tsy mahampinao. Za moa saky réagir fa misaotra anao ihany Andriamatoa Rouleff tonga de niréagir any. Fa tena tsy nina hoe Rouleff ve contre frantsay nefa voaviana ny invitena taty. Tamin'ny herintaona sa tamin'ny roa taona ny invitena taty tamin'ny 14 juillet. Nahazo place n'ilay silitika tsara tery. De androany ve izy ara tena fampiarahaba tamin'ny Emmanuel Macron mihitsy hitako. Ny olona tsy mahita an'izany fa izy Zerindalahy moa mifanalavitavitra nisy anay. Fa hitako mihitsy izy mifampiarahaba tamin'ny Emmanuel Macron. De donc zany tsy possible zany ny hoe indiaro ndefina andehanao contre hoe contre fatongavana. Tsy possible zany. Raha tsy diso to manana nationalité koa izy iny raha tsy diso mety ho diso angambany. Fa invité izy anontaniana izy iny marina ve zany tenin'ka Fleury zany hoe invité ianao tamin'ny 14 juillet tamin'ny roa taona iny tamin'ny roa taona.
Tamin'ny taona tsy tadidiko satria le izy koa hoe tsy nasiaka importance fa nasiaka importance ihany le izy dans la mesure hoe misy gasy teo zany ary tsy n'importe qui zay mahatonga anahy miteny anao hoe ianao ne andriamatoa izy teo Rondef tokony toizy ny lalany dada e dada Monja John fa misy tsy za tsy miteny anao manaova nationaliste pur et dur fa io misy zavatra tokony arovana am'le zavatra amy firenena tokony mijoro anao ary ianao ne tokony ray aman-dreny be any Antsimoany mandamy hoe milaminy laisany hitondrako anaovana an'ity zavatra ty zany zany entre autres zany fa bon iny moa tsy zay ny ordre du jour zany ka ity le soumission be ty mifony io de zao tsy maintsy manana clin d'œil manao tsara fanahy manao gentil manao serviable amin'ny filoham-pirenena frantsay andriamatoa Andry Rajoelina satria ny antony de tsotra fotsiny manana fananana ty izy ary no aviny de tsy mipetraka ao Madagasikara mihitsy fa mipetraka aty a Frantsy averiko manana fananana aty a Frantsy izy ary no aviny de tsy ao a Madagasikara fa mipetraka aty a Frantsa satria raha mipetraka ao Madagasikara izy nefa filoham-pirenena hafa aneo indrindrindrindra ka hoe filoham-pirenena sendraka sanatry olona kaiky mitovitovy saina amin'ny andriamatoa Fleury Rakotomalala de direct ny tsy hahafahany misy azy tsisy ampisalasalana ary tsisy procédure ho respecté zany fa tonga de droit any HFA lui et ses acolytes et ce n'est tsy ngia Fleury rery Rakotomalala no mieritreritra an'izany fa pratiquement soeany malagasy 5 ambin'ny 20 faingo 5 ambin'ny 20 isan-jato zany e landray aloha raha tratranay de gagazy lehilahy efa ao anatin'ny sainy sy ny fon'ny malagasy any tompo ho anareo zay mahita tombontsoa amin'io no mieritreritra an'izany sy mieritreritra ny contraire an'izany tsy mahatratra raha isan-jato anareo vitsy tena vitsy fa matoa nareo mahavita mahangona olona de mandovoly donc honte à vous de aty zany no aviny de tsy maintsy manambitamby izy any la Frantsa any le filoham-pirenena izao ny lasa tsy fanadino ny hoy malagasy rehefa tsy filoham-pirenena intsony ianao eo am'izay vao mitaky ny havizanana rehetra vulnérable am'izay apatsy ny olona am'izay hoe ianao moa gasy sa vaza vaza tompoko manana an'le 8 centimètre tompoko ok engany mba tsisy zany a hoe ianao to mitaky ny patrimoine frantsay omena amin'ny malagasy patrimoine français omena ny malagasy fa za moa ianao to sa gasy vous êtes français ou malgache je suis français oui il se trouve que la constitution stipule que tena hoe formellement interdit na même ho an'ny andriamatoa Emmanuel Macron raha tsy manana pouvoir zany izy andriamatoa Emmanuel Macron iconcédé ny 1 millimètre carré ana territoire na ino izy teo foncier ho ana olona anankiray na ho ana firenena anankiray fa anjarany olom-boafidy zany tsy maintsy mandalo any amin'ny chambre basse sy ny sénat sy ny karazany zany
dika zany tsy ananany Emmanuel Macron le pouvoir am'zany. Andriamatoa Rajel, président Madagascar izy, ary zay mahatonga anazy tsy miteny iny hoe fa nareo tsy kopy amin'izy tsy miteny tsony izy. Raha azony atao miala amin'izy de tsy miteny foana izy. Zay mahatonga anazy tsy mikoza an'io il disait pas ça satria interdite par la constitution française, pour laquelle, sinon face à laquelle il est soumis. Pourquoi tant de soumission? Zay zany anankiray. Raha ny arinany tsaron'ny olona toetra nanao an'izao rangahy ty violation de constitution zany pénal zany to voalaza ny lalàna koa fa raha vao olona koa mandraikitra amina administration sy ohatran'izao anina officiel be ohatran'io ohatran'ny Tomila Lasena le nationalité anankiray fa naninona ny tsy nahasoronao jereo fotsiny tsy hoe mandatra olona fa tsy tonompo le filoham-pirenena anankiray efa tsy filoham-pirenena intsony izy vao manomboka ny dossier rehetrarehetra de zao manjary mitondra bracelet eny amin'ny tongony de efa nangatahany dalàna koa 3 taona ferme. Zany hoe tsy maintsy zany ary tena condamné Andriamatoa Rajel tsy maintsy manao bonne figure, tsy maintsy manao ino izy tao low profile à la courbette plutôt fatsy am'le olona tonga eo. Fa maninona le président Seychellois, prime ministre mauriciano, ny olona sasany tsy ambony mbaniny be ohatran'io misy toerana reny zany mba teneniko amin'ny commune ihany, misy toerana tsy sainany tsy ao ny sainany Seychelles, Maurice, Comore. Ataovy ihany koa zany le zavatra fa atao professionnel rehefa manao nareo. Izao teneniko anao marina ny tenin'ny Madagascar ennemi, zao teneniko anareo ty koa anankiray ty zany ataoko parenthèse satria misy olona manoratra azy io. La venue d'un président français à un territoire anciennement colonisé n'est pas forcément signe positif. Cela n'augure point forcément des bonnes nouvelles. Il faut s'attendre au pire. Il faut s'attendre au pire. Je vous demande à vous référer au discours de François Mitterrand en 92 à Tamatave. Face à la tirade, Didier, jeune, fort, dynamique, intelligent, adoubé par son peuple à l'époque, mais qui a été vertement critiqué, descendu par Mitterrand devant son peuple. C'est qu'un vocateur natmas Didier, paix à son âme, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Ni masony tam'zany androany ny tena raha lala elo mba tena tsy mety kosa zany Enzanabe zany frappy zany c'est dans la tradition et coutume française ny resaka droit humain, droit de l'homme c'est une valeur universelle acquise. Tsisy afaka manana azy am'izay. Iteny ve ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron satria tsy mihina hoe tsy teny izy tel que je le connais. Il ne va pas se gêner. C'est quelqu'un qui a le franc-parler et qui accepte aussi le franc-parler de ses interlocuteurs. Et vous allez voir. Mba izany diso. Fa nareo opposition dia miananandra i aza mahay
mitsambikina ao anatin'izay zay brèche zay hoe io arina izy tokoa. Tsy afaka ny anakipi maso ary tsy afaka no complice au détriment du peuple malgasy ny filoham-pirenena frantsay par rapport amin'ny injustice sy ny zavatra mitranga ny Madagasikara. Tsy afaka ny anakipi maso am'izany izy. D'autant plus ressortissant frantsay firy no migadra de manière abusive ao tany mora sy arbitraire, je veux dire, any TFA. Tsy mety mivarotra an'le tany le belge de gadrainao. Manao ny style ny opposition amin'ny fanoratana éditorial amin'ny mpanao gazety. Relona somary frantsay reny d'origine fa tsy hoe nangataka. De naissance zany no tiako tenenina. Tsy mpisavika sarangy reny. De gadrainao. Ahoana ny anaken'ny olona zany? Miresaka politika ny olona ny aty an-dafy ezahana ho samborona ho rapatriena. Tsy afaka ny complice aminao am'izany mihitsy ny justice frantsay. Tsy afaka ny complice aminao am'izany mihitsy ny fanjakana frantsay. Maro ny zavatra amaliko ny tenan'le raha namananikeo. Maro ny zavatra natao, ny dispositif natao. Fa le opposition malagasy no mitandrevaka. Tsy copininy. Tsy copy kory izy hoe inona dika zany. Ianareo ne tia hitovy amin'ny Sénégal nefa le fitondranareo an'le tolona raha toa otrany tsy ao e. Angany anay zao mihitsy ka hetsika fotsy on fait ça en paix tsy mikareo ay de toy fa tsara izy milona fa rehefa mafanafana tsara mangotraka be de zay vao manatona anay de miresaky tsika am'izay. Ahoana tsy mitovy le izy e. Nga misy manao révolution sans casser inona sur le plan anao tsy vakinao ny atody. Zay tsy mamaky atody zany mihitsy natao natody ray raha tsy vaky tao anaty tolona anay. Eno izy mahafinaritra kosa zany ko. Ils comprennent rien, Fleuriozy io. Ils comprennent rien. Tsy andray manao francophobisme. Le olona navitra anao ndray no alainao ady very alainao ady va. Tsy malala fa raha haka fitondrana ao Madagasikara de tsy maintsy mandalo amin'ny frantsay aloha. Tsisy zay tsy malala an'izany. Ametraka premier ministre tsy maintsy hoe any. Faotsika eny izy e. Tsika mihitsy manao esprit sy mentalité an'olona colonisé. Kasi aloha mandala mandeha makany amin'ny ambassadeur daholo. Lahatra mihitsy amin'ny résidence ivandro. Mezan'ny olona fotsiny. Efa miteny ny ambassadeur amin'ny farany ho an'le vendrina hoe zay ne tsy manao ingérence zany. Efa manana safidiny izy amin'io fa misy tsy ho teny. Zay tsy manao zay ny amalina anao amin'ny fomba miady. Efa nio misy général vakitana telo. Tsy malala ny fandehan'ny zavatra. Fa efa zay le izy. Ny olona navitra anao ndray no anaovanao hoe dehors. Mba mandiny aloha e, mba mieritsereta aloha hoe za ty ve tafakatra teto aloha raha tsy nisy an'izao e. Tsisy filoham-pirenena teneniko zany. Ary samy teny an'izany aho. Tsy nisy filoham-pirenena nanomboka tany amin'ny 1970 mandra-pahatonga ny taty amintsika amin'ny teny zao ka tsy nisy caution amin'ny frantsay nametraka azy teo. Y compris Marc Ravalomanana iny. Raha tsy nanaiky ny frantsay tsy nanampy amin'ny Marc Ravalomanana ny Amerikanina. Aza adinonareo zany. Mety tsy ho fantatrareo zany modinareo tsy fantatro. Fa jereo rehefa nandroaka ny ambassadeur frantsay Marc Ravalomanana vita izy avy eo. Mbola nampiany frantsay ve?
Nampin'ny Amerikanina ve? Todian'ny Amerikanina lamosina. Oui. Satria le olona tokony alaina namana mba haritra anao eo amin'ny fitondrana no dakanao any amin'ny lamosina any amin'ny ambavafondro. Jereo i André Rajoelina il n'a pas tellement tort. Il joue dans son répertoire. Olona navitra anavy nandeha izy etiavako. Je vais faire la courbette. Modikaiko izy André Rajoelina. Dia André Rajoelina ny adovanao dia frantsay lalainao adversaire. Dia aizanao no tafavoaka. Dia lasa akory tsisy saina aveo dia andeha hitondra banderole dehors la France non la France et dehors les Français. Soyez logique les gars. Et Monja Rondef, il est dans sa logique. Alors bravo. Monsieur, la caramel l'hanno mercenaire, anapotika an'le opposition, dia lasa mitondra an'le banderole, tsy mahalala akory hoe za ty ne sady fichier rehefa aveo, no za koa men'ny olona 5 millions eto dia iny avy eo dia manamakorelona kely dia manao tsaratsara ny sakafo dia vita au bout de 4 jours dia inona indray mercenaire politique indray rehefa aveo. Zay ny le izy. Ahoana ao anatina politika anankiray, ao anatina fihetsiketsehana anankiray, misy olona tsy voasambatra mihitsy. Fa irina foana voasambatra. Apagaga. Le izy ka dia miala tsiny, il joue, il est soumis, mais il a manana objectif, il a des objectifs derrière tout ça. Mais nous qui sommes dans l'opposition, je dis nous parce que journalisme ana opposition nataoko par rapport amin'ny s'opposer amin'ny mode de gouvernance amin'ny André Rajoelina, dia nataoko hoe nous, fa moi, pour être modeste, moi je ne fais pas partie de l'opposition. Tsy mpanohatra. Constatez ny zavatra ataony Andriamatoa André Rajoelina, mais vous qui êtes dans l'opposition, c'est quoi votre objectif? C'est de faire tomber André Rajoelina. Pour faire tomber André Rajoelina, il faut avoir la France comme partenaire. Partenaire de confiance, partenaire fraternel, partenaire amical, partenaire traditionnel, partenaire historique. Basy andeha hitifiranao an'le fahavalo ve no atodika ao amin'ny tavanao dia apokanao e. Mba lôzika e. Sur ce, je vous dis bonsoir. Mandrapiona, tsy teza akory sanatriny zany, fa il y a des moments où pour mettre bien dans la tête de ces nuls, autant le dire avec force et verve. Voilà. D'accord? Davare, fais-le me donner, oui, c'est bon, c'est terminé. Il y a ma fille qui vient me dire, papa, tu parles trop fort. J'ai un téléphone comme l'appartement, par exemple, l'appartement, manahirana, fais-le me donner quoi? Sambo tahin'Andriamanitra, zao e. Azadino manampy mifandaharantsika, manaovinareo j'aime BDB, io zao sivy fotsiny nareo atao amin'ny YouTube. Dia azadino mametraka kely, fa ity fandaharana ity tsy velona raha tsy misy ny soutien financier anareo. Tena very. Tsy velona ary tsy afaka mitohy ity fandaharana ity raha tsisy ny soutien financier anareo. Tsy mamenatra amin'ny teny zany fanao ny mpanao gazety rehetrarehetra indépendant ary tsy te hiaina ny volan'ny oligarque maramara saina, votsa saina, maramara loha moa zany e, votsa saina ary ratsy lotsika. Fa raha tianareo zany hoe i André Rajoelina sponsorony ity ohatra, dia tsy afaka mikritika ny André Rajoelina intsony, izy ara sponsoriko.
Fa raha tianareo vahoaka hoe voary ohatran'izao foana ny droit-nareo, misy olona manatsikafokafona an'le zavatra mandeha. De dika zany tsy matahotra fitsarana tsika, tsy matahotra honorerana avocat, de ampio le izy fa azandrasana hitaraina foana ngiafy le reraka to malala hoe hiendrana an'ile izy, zao an'ile izy. Mbola ilaza aminareo any momba ny procès taty an-dafy, au moins farafahakeliny anankiroa, ataontsika émission spéciale zany, et vous allez être fiers de vous. Ça, je peux vous garantir. Vous allez être fiers de vous. Satria hoe ity émission ty anareo. Anareo anie ty émission ty fa tsy anahy. Za serviteur anareo, je suis là pour vous servir. Tarainareo firy zao miantso, na misy zao hatraminà karana raha miantso tena zaiko hoe mba victime-na karana koa e. Karana malagasy io zany. Iny koa tokony hovaintsika moa zany mentalité antsika amin'iny. Victime koa zany na amy karana samy karana koa misy koa ny tena ohatrohatran'izay, le teneniko hoe bandy mafia any mahavoky. Ka de tanin'Andriamanitra fa de fampiantso ihany tsika ihany, toizatsika ihany na ovay zay teo tsy hoe ny frantsay tsy ny matoy ianao mahantra. Za manko hanoratra boky maoriana kely eo. Ary ho azy zavaiko tsara mihitsy ny eo am'zay zavatra zay hoe ianao aloha ny responsable amy fahantrahanao voalohany. Zay anao vao mi-pointer du doigt n'olona hafa. Ianao ny tompon'andraikitra voalohany. Ary mpitondra anao ny maramara-tsaina voalohany. Dahoara veloma tokoa mandra-piona.